Rabanao tompoko lasy tompoko vavy tonga soa eto amin'ny vaovao manokana voalohany eto amin'ny KOLO TV FM amin'ity alarobia fafitony volana novambra 2022 fotoana anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena manatantara eto amin'ny tany sy ny firenena ireto ary hoarahana ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity zava-nitranga ny maraina io izay toerana alovan'ireo mpanao gazety ny KOLO TV FM arahoary. Andro lehibe tokoa ho an'ny malagasy ity andro ho an'io ity. Andro izay anatotosana fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana. Vao maraina dia efa tome folona ny birao mpifidianana raha tamin'ny 10 Heures maraina no voalazany lalàna fa tokony honisokafana izany birao mpifidianana izany. Midika izany fahavononan'ny olona sy fahatomefen'ny olona izany fa dondona tokoa ny olom-pirenena anatotosany adidiny sy ny zony amin'ny fandrotsaham-bato. Aseho antsaranao ny santonany amin'izay zava-nitranga sy ny seho tamin'ity maraina ity teto Antananarivo sy ny manodidina. Monsieur, Sorano. Foga télé androany. Foga télé androany. Azo lazaina lamina amin'ny ankapobeny ny fanombohan'ny fandrotsaham-bato tamin'ireo birao mpifidianana teto Antananarivo. Araka ny hitan'ny mpanao gazety ny KOLO TV FM izay tanterina aminao. Misa 720 ireo fokontany ao anatin'ny boriboritany voalohany izay nandehananay tamin'ity maraina ity iray amin'ireo fokontany sy ireo birao mpifidianana nitsidianay teto amin'ny fokontany 67 hectares nord-est raha ny fanazavan'ireo mpifidy izay sendranay tamin'ity tapany maraina ity dia nizotra araka ny tokony ho izy ny fandatsaham-bato izay nitotosain'izy ireo nisokatra tamin'ny 10 Heures sasany maraina moa tamin'ny 10 Heures maraina araka ny fanarahana ireo birao mpifidianana. Tonga mifidy ve tsy te hiorina ny tombotsoan'ny olona hoe olona verizony tsy mifidy izany a tsy manatsa fidy atseto aloha milama fa izay rariva tsy fantatsako. Mavita mifidy fa ny ankamaroany aloha nahazo kara-pifidianana fa tsy ao anaty lisitra dia tsy afaka mifidy. Dia misy indray nefany tsy nahazo kara-pifidianana fa ao anaty lisitra dia mifidy. Mizotra milamina tsara ihany satria izaho olona malagasy manana ny zoako manana ny olona tiako hitondra ny firenena dia izay mahatonga anahy mifidy. Raha mety aminay ankapobeny aloha zao dia mizotra araka ny tokony ho izy. Mahatonga anahy fidy dia efa isam-baravarana ilay fahatrana izany dia te hanafaka an'ilay fahatrana amin'ilay vahoaka satria tena mijaly ilay vahoaka dia te hamadika pejy vaovao. Amin'ny maloha ny voatonga izay dia to dia mavetivety koa izay tany amboasary kely. Iray amin'ireo fokontany nitsidiana ihany koa tamin'ity maraina ity ny fokontany Fiatay izay ahitana ny fokontany Tsaralalàna miisa 720 sy 202 ireo mpifidy eto amin'ity fokontany ity raha ny fanazavan'ny président ny fokontany izay sendranay teto amin'ny birao mpifidianana teto Analakely ihany koa dia nilaza fa nizotra araka ny tokony ho izy ihany koa izay fandatsaham-bato natao androany izay. Zao fokontany Fiatay Tsaralalàna misy bureau de vote 10 raha teto fokontany Fiatay raha teto fokontany Fiatay dia milamina nisokatra ara-dalàna ny ankamaroany misy moa izany tena marina ilay olona izany matoy sy tonga teo mifidy hita hoe mitondra kara-barotra fa vonana misy moa izany hoe ao anaty lista fa latsaka ny karatra. Fahavitrihan'ny olona izany tamin'ny maraina vao sokatra somary ohatran'ny lahatra kely ny taona teto tamin'ny fokontany Fiatay fa izao
fotoana iresantsika zao zay zao milamindamina zao. Raha ny fanazava'ny mpanara-maso ny fividianana sendrana ihany koa tamin'ity marana ity dia mangarahara tanteraka ny fanatanteranana izay fandatsaham-bato izay raha ny fanazavany dia nizotra araka ny tokony ho izy ihany koa izay fandatsaham-bato izay. Ny atongavako eto izany dia manara-maso amin'ny anaran'ny safidy société civile dia manara-maso ny fividianana izany izay dia ny bureau de vote 9 sy 10 no iandraika etako. Boriboritany fiataty boriboritany voalohany. Fizotra amin'ny fividianana izany tamin'ny ohatrany hoe tamin'ny enina sasany izany vao nanomboka ny tena nanomboka rehefa ny olo efa roapolo. Somary mbola mifandamina aloha zareo. Eo amin'ilay fizarana zareo sy mbola mifidy n'ilay président de vote sy ny takan'izany izy dia mbola mifamory aloha izy. Dia za ohatra nandinika kely hoe tsy dia ampy tsara ny formation satria ohatrany hoe mifampiandry ihany izany dia ny olona efa be lehibe tato ivelany dia amin'ny enina sasany vao nanomboka. Neny izany tokony ara-dalàna daholo ny isan'ny ao amin'ny membre de bureau zany le président, secrétaire, assesseur, filoha-lefitra dia ny fikarakarany etsy amin'ny fizarana ny bulletin hofidiana sy ny takan'izany tokony hazava tsara daholo. Efa zao zany efa milamina tsara dia ny fitaovana moa ny CENI daholo miantoka tsy misy toan'ny fokotany fa ny CENI daholo miantoka dia kojakoja iny zany dia ny jeune daholo presque jeune zay aloha zany zavatra mahafinaritra mandray andraikitra ny tanora efa mba mandray andraikitra ny tanora ny président somary zokizokiny fa ny sisa efa mba jeune daholo. Raha tsorina araka izany dia nanomboka tamin'ny 9 ora maraina hatramin'izao ora itenenana izao dia mbola mitohy ny fividianana araka ny hitantsika amin'izao sary izao dia mbola maro ihany koa ireo mpifidy no milahatra hanatanteraka n'izay fandatsaham-bato izay ho amin'ity fividianana filohan'ny pirenena androany fa 7 ny volana novambra 2024. Tsara ny manamarika fa isy amin'ny ora atoandro 5 ora arivo 8 ora alina ary amin'ny 10 ora alina ny vaovao manokana mikasika ny fifidianana izay hoarahinao eto amin'ny televiziona KOLO TV sy nonjapeo KOLO FM eo amaritry fivala amin'ny valopolo tebokavalo izay anasananao hatrany ny anaranao izany amin'ity andro anio ity. Ty zandray aloha mamarana nyity fandarana manokana voalohany eto amin'ny KOLO TV FM ety ny sabana fampalalam-baovao dia manome fotoananao rehefa avy eo amin'ny 2 ora indray mandrapeona tompoko.